fa ilay fepitona valo amby efapolo ora tsy misy lalàna milaza amin'izany. Izay mariako fa mbola tsy tapitra ny valo amby efapolo ora nefa akory moa ny agagana fa valo amby efapolo ora izay mbola tsy tapitra ametrahana amin'ny fiarovan-tena dia efa lazana fa fotoam-pitsarana. Noporofony ACC androany fa tsy maleo teny izy ireo amin'ny asa sahan'izy ireo ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Saika anao tetika mahaloto aminganana ny Ramatoa Kristin-drazana Mahasoa filoana ny teny meram-pirenena izy ireo androany. Toy izao ny zava-nisy. Nomena 20 ora ametrahana fiarovan-tena eny amin'ny ACC ny filoana ny teny meram-pirenena Kristin-drazana Mahasoa noho ny fitoriana izay nataon'ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD azy. Fiampangana ho nandika fitsipika amin'ny feny antoko politika TGV izay nanolotra azy sy nampandany azy ho solombavambahoaka ary nanolotra azy ho filoana ny teny meram-pirenena. Tampotampoka teo mbola tsy tapitra akory ny 20 ora dia niovaevitra ny ACC hoy izy ireo hoe aroso androany ny fitsarana any Ramatoa Kristin-drazana Mahasoa. Tsy ara-dalàna izany. Ko tonga eto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny fitoriana izay nangatahany présidente IRD ho fanesorana ny tsy ho solombavambahoaka intsony. Tonga eto satria fepitona nomena dia 20 ora izay mariako fa mbola tsy tapitra ny 20 ora no nanambarana anahy fa mila mitondra ny fiarovan-tena. Nefa akory moa ny agagana fa 20 ora izay mbola tsy tapitra ametrahana amin'ny fiarovan-tena dia efa lazana fa fotoam-pitsarana. Tsy ara-dalàna ny 20 ora nomeny ACC. Tsy misy ao anatin'ny lalàna mifehy ACC ny 20 ora ametrahana fiarovan-tena. Raha tena mifototra amin'ny lalàna ny ACC dia ray volana no fepitona omena ny olona anankiray iarovan-tena hoy filoana ny teny meram-pirenena Kristin-drazana Mahasoa. Ary tiako ny manambara fa ilay fepitona 20 ora tsy misy lalàna milaza amin'izany raha ohatra ka hoe atsotra afatsy ny mahakasika ny fifidianana fa ivelan'ny fifidianana 20 ora dia tsy ara-dalàna fa ny ara-dalàna ny fanaovana ny fanajana ny fiarovana dia araky ny lalàna mifehy ny ACC ny ordonnance portant ny ordonnance mahakasika ny ACC dia ray volana raha amin'ny fiantsoana voalohany anomanana ny fiarovan-tena dia avy eo 10 andro ny an-daniny sy ny ankilany. Ka ity zavatra miseho ity dia atao amin'ny fomba fiazakazahana ary fanitsahana ihany koa ny fanitsakisana sy fanososena ny lalàna. Nanamafy an'izay resaka izay ihany koa ny solombavambahoaka Idéalson Keron. Tsy ara-dalàna ny 20 ora nomeny ACC any Ramatoa Kristin-drazana Mahasoa. Tsy misy ao anatin'ny lalàna ny 20 ora. Ny voasoratra ao anatin'ny lalàna dia ray volana. Io no fepitona hiarovan-tena. Fa io 20 ora no lazainy ACC io dia zavatra ny foronina, tsy misy ao anatin'ny lalàna. No zay zavatra izay nanamarika izy fa tsy mpanao lalàna no asan'ny ACC fa mpanatanteraka mampiatra ny lalàna izay efa misy. Ny olona mpanao lalàna dia ny solombavambahoaka sy lolon'ny Madagasikara. Miantso atsika mpitsara rehetra mba misy asa iteny amin'izay fa zany zavatra tsy ara-dalàna zany no tokony hitsanganana hoe oka kosa hoe raha ny zavatra misoratra anaty lalàna ray volana ny fepitona anaty lalàna afoezina tsy manana fahefanana zany na fitsarana izy eto Madagasikara mpampiatra lalàna ny fitsarana ny mpitsara fa tsy mpanao lalàna ny solombavambahoaka ny mpanao lalàna ny loholona ny mpanao lalàna. Eto zany dia miteny fa io amboletra hanaovana fotoam-pitsarana androany io dia amboletra ho an'ny barofo ary tena fandrimbazimbana ny fahefam-pitsarana fanimbazimbana fa hoe azo atao amin'izay tiavana azy ny raharaha-pitsarana eto Madagasikara. Tsy any Idéalson ny fitsarana fa ny vahoaka malagasy ary ny didy mivoaka ataon'ny fitsarana dia ny vahoaka malagasy. Manaiky ve tsika rehetra hoe ny didy mpavoaka amin'ny fitsarana malagasy dia didy amin'izay tian'ny olona naovana azy.
zay zavatra zay dia tia napetraka ihany. Na dia hita mibaribary aza miazakazaka ny asisi anitsakitsaka ny lalam-panorenana dia mbola mametraka zao teny zao ihany Ramatoa Kristina Zanamasoa apetraka amin'ny fahendreny ACC ny fampiarana ny lalàna ary mino izy fa hiaino azy izy ireo. Notsipiany mazava tsara na ny ACC io na ny ao amin'ny anteny meram-pirenena dia samy mahay lalàna avokoa fa miankina amin'ny tsirairay ny fomba ampiarana azy. Hoy Ramatoa Kristina Zanamasoa. Etetra matoky aho fa mba iaino izy izay ambaranay dia ambarako hoe tsy ara-dalàna ny fepitona atao. Izy moa mahalala koa ny izy zahay koa mahafantatra ihany koa fa samy manana ny fomba ijereny sy amakiny aniny lalam-panorenana iny fa raha ny fijery ho azy fijerinay ary fijery izay mianatra lalàna maro dia betsaka ny lalam-panorenana andiny lalam-panorenana foabitsakitsaka. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia maro ny olona ao an-damosiny Ramatoa Kristina Zanamasoa. Tonga nanotrona tao ireo solitena avy tamin'ny parlementaire samihafa toy ny GPR, Tiako Madagasikara sy ny maro hafa. Solombavambahoaka maromaro no hitantsika ty amin'ny sary ty. Tsy lazantsika fa tsy solombavambahoaka Rosy, solombavambahoaka Maître Anitra, solombavambahoaka Todisoa Andriamampianina sy Idéal Sonkeron sy ny maro hafa. Midiky zany fa miray fo, miray saina manohana ny Ramatoa Kristina Zanamasoa ny mpanao politika eto amintsika. Solombavambahoaka Idéal Sonkeron mahita fa miasa ankaterena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny zavatra tsikaritra dia zao, tereny antoko politika TGV andika lalàna ny ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tereny izy ireo anatanteraka ny politika malotony izy ireo ny ao amin'ny ACC. Toy izao kosa ny valinkafatry ity solombavambahoaka ity. Aza terena andika lalàna ny fitsarana. Zavatra efa hita mazava efa noroahana tao anatin'ny antoko TGV ny Ramatoa Kristina Zanamasoa. Fa nahoana androany ianareo mahita hoe nandika lalàna mifehy ny antoko i Ramatoa Kristina Zanamasoa filohan'ny teny meram-pirenena. Antoko inona? Antoko aveza. Fa nga mbola TGV indray i Ramatoa Kristina Zanamasoa. Navery indray mandeha. Aza terena anaraka politika malotonareo ny ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Vondrona TGV hoe manaisitra ny Ramatoa Kristina Zanamasoa tsy ho mpikambana TGV intsony amin'ny alalan'ny fahaizana lalàna avy aiza. Raha olona efa niroahinao tsy anatiny antokonao, olona niroahinao efa hoe efa nihainao na lefa mihainao manjery rehetrarehetra na ena lefa mitambazotra niroahinao dia androany anaovanao fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa hoe tsy manaja ny fitsipipehezana ny antoko inona sa efa nampidirina ny verina amin'ny antoko TGV indray mandeha izy. Oka kosa aza ampiasaina ny fitsarana ho fitaovana politika. Miantso atsika mpitsara rehetra mba misy asa iteny amin'izay fa zany zavatra tsy ara-dalàna zany no tokony hitsanganana hoe oka kosa hoe raha ny zavatra misoratra anaty lalàna ray volana ny fepitaona anaty lalàna afoezina tsy manana fahefanan'izany na fitsarana iza na fitsarana izy eto Madagasikara. Mpampiatra lalàna ny fitsarana ny mpitsara fa tsy mpanao lalàna. Ny solombavambahoaka ny mpanao lalàna, ny loholona ny mpanao lalàna. Eto manohana ny Ramatoa Kristina Zanamasoa amin'ny heriny rehetra i Ratsetson Jean-Jacques filohan'ny nasionaly ny antoko FMI. Aleo ny olona aneho hevitra ho izy. Rehefa hita hoe mijaly ny vahoaka dia lazaina hoe mijaly. Rehefa hita hoe mbola mahantry Madagasikara dia lazaina hoe mahantra. Aza terena tsy hiteny ny toe-java-misy eto amintsika ny olona. Raha za manokana ho izy dia hiteny foana, aneho hevitra foana. Zavatra efa hita mazava hoe tsy rafitra ny olana fa ny olona izay mitondra no problème misy eto. Izy manokana dia midera ny Ramatoa-panina mahasa mijoro milaza ny marina, mijoro miaro ny marina. Fa aleo ny olona aneho hevitra, za aneho hevitra foana. Za efa niteny efa hatramin'ny ela fa tsy ny rafitra ny ratsy fa ny olona no tsy mamely. Niteny izay koa mpanina tamin'ny Tsimbazaza dia zako manohana ny mpanina mitovy hevitra aminy fa iny Ramatoa iny nanome profo fa ny famarinana tsy misy lokony, ny famarinana tsy menamena, tsy maitsomaitso, tsy volomboasary fa fotsifotsy, ny famarinana tsy misy lokony. Dia zako
mitovy hevitra amin'ny mpanina ary derainy izy satria izy vehivavy dia zany teny foana hoe soa ihany fa misy vehivavy teto Madagasikara fa raha lehilahy tsy sananao an'izay tenenin'ny mpanina zay ary hatreto aloha tsy mbola nisy lehilahy na inona ny sehatra misy azy na inona sehatra misy azy na vitany teny ny tenenin'ny mpanina. Manohana zato isanjatona ny Ramatoa Christine Razanamahasoa filoana ny teny meram-pirenena ihany koa Andriamatoa Solontina Rasolofinena. Ara-dalàna tsara ny fanehoan-kevitra Ramatoam-panina hoy izy. Manana demokrasia isika ary tany-tandalàna. Manana ny liberté d'expression isika, milaza ny zava-misy, milaza ny toe-java-misy eto amintsika. I discipline de parti zay lazaina tsy haiko na discipline de parti TGV izy io na discipline ny IRD izy io dia lazaina tsy maintsy ho tanterahana eo na dia eo ary ny lalam-panorenana. Zay ny zavatra misy teto io discipline de parti lazaindreo io nandravana ny motion de censure zay natao tamin'ny herintaona lasa iny. Io discipline de parti io nentina nanonganana ny président Sénat. Discipline de parti foana io IRD foana dia gaga ny tena raha tsy miantra amin'ny tokony ho izy tsony ty lalam-panorenana eto amintsika ety satria terena satria maronisa dia dikana ny lalam-panorenana satria zay maronisa. Miresaka zareo fa hoe ao anatin'ny lalam-panorenana article 72 rehefa misy ny fanaratsiana fanevatevana fangalana baraka ny le parti ny angana dia azo angatana déchéance le olona anankiray nandefa lettre ny gouverneur amin'ny faritany Analamanga Andriamatoa Rasoarmaka lettre officielle ameko anareo zay rehefa aveo fahafatanjareo ny tsy adresena fa hoe manala ny Razanamahasoa Christine tsy mpikambana tsony ao anatin'ny IRD anatin'ny TGV lettre officielle nalefa Rasoarmaka aty aminay kopiny zany ary any amin'ny telefônina ny namana rehetrarehetra 10 novembre 2023 io. Manohana amin'ny herin'ny rehetra ihany koa ny avy amin'ny antoko politika MMM tarihany Ajo Andrenenarvelo. Tsy mahita hoe inona ny nahadiso an'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa raha nilaza hoe mahatsiaro voafitaka tamin'ny tolona 2024 ny vahoaka malagasy. Inona mahadiso an'izany? Ny zava-misy ange fahafahana no ny takiana tamin'izany, ny fangejana ao anatin'ny fahantrana indray no iainan'ny vahoaka malagasy. Rary ny raha ny filoana ny teny meram-pirenena miteny hoe tsy ny fahanarana izany. Fahafahana no takiana dia tokony fahafahana no zava-misy ankehitriny. Fahafahana ny divana samy rehetra mahita no any misy fahafahana ve teto tega le fitaka nresahana teo be loatra le fitaka atao amin'ny olona dia ireo olon'ireo foana no metikodiny eo dia ireo manapotika n'ity firenena ity tsy menatra akory tsy menatra taiza teto ambonin'ny tany nahita filoham-pirenena isika ohatra samy laza pahabe maso fa tsisy avenir anjanany amin'ny fampianarana eto amin'ny firenena zay amin'ny akanjo-pirenena ny velany efa nambola velona ny voaka malagasy amin'ny zava-misy tsy mahatoky ny mpanao politika antsony no ny toetran'ny olona ohatran'izany tsy azo ekeny zany tapitra ve rehefa nyeriterenany sy fampitahorana ny ben'ny tanàna ny président pokotany ny fampiasana ny kasapanjakana sy ny rehetrarehetra tapitra ve zany aloha satria izy zany fanovana dia davina dia fanovana makany maro dia maro ny olona naneho ny firaisan-kina tamin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa fa ireny ihany no tanisaitsika. Taony olon-tsotra, ny mpanao politika, ny manana andraikitra ambony eto amintsika sy ny maro tsy voatanisa naneho firaisan-kina, naneho firaisan-po sy firaisan-tsaina. Eto ampamaranana dia zao miazakazaka ny eo amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana anatanteraka ny fanonganana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa. Araka ny fanaratsika teo dia mampiseho fa tsy mahaleo tena ny eo amin'ny HCC. Saika naroson'izy ireo androany ny fitsarana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa filoana ny teny meram-pirenena. So ihany olona mahay lalàna, olona mpahay lalàna no saika tsara eny androany. Araka izany tsy tanteraka ny politika maloto saika ataon'ny HCC ary miandry izay toy ny tiraraha ty isika. Ety amin'ny farany dia tianay mampiseho fa miray fo, miray saina amin'ny Ramatoa Christine Razanamahasoa ny vahoaka malagasy. Ity anteny meram-pirenena ity ihany no rafitra ara-dalàna ankehitriny ary tokony ho sarotina amin'izany isika malagasy
ary tokony sarotiny amin'izany ireo tompona ndraiky mpanjakana indrindra fa ny ao amin'ny fitsarana avim-balalam-pandroenana aoka mba tsy ataon'olona fitaovana politika ianareo. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.